Misaotra an'Andriamanitra indray tsika ny amin'ity tombonandro izay mbola omenantsika ity androany. Lahady vaovao mbola tsy nodiavintsika ity fa nomeny Jesosy ahafahantsika mbola manompo azy indray. Dia andao tsika hiaraka ihany tenin'Andriamanitra fa alohan'izay dia andao hiaraka hiondrika hivavaka aloha. Jesosy eo misaotra anao izay ny amin'ity andro androany ity Jesosy. Misaotra satria andro vaovao nomenao ity mbola tsy nodiavinay mihitsy. Nefa dia nomenao tombonandro izay afaka hiaina aminy. Misaotra kosa satria tsy hoe nomenao fotsiny ny andro fa nomenao fotoana izay mbola afaka manompo anao, mbola afaka mihaino ny teninao, mbola afaka ampitomboinao mba ampitombo ny fanahinay, ahafahanay miaraka miaina aminao any amin'ny fanjakanao rahatr' izay rehefa ho avy ianao Jesosy na amin'ny fotoana mialeto izay. Jesosy eo amin'ity andro androany ity ary dia mitenena ianao, mitenena fa vonona hiaino anao izahay Jesosy malalo. Ary ny fanahy masonao hiasa aminay tsiraray avy anazavanay tompo amin'izay tianao ambara aminay. Dia ndao ary Jesosy hiaraka indray tsika. Misaotra ray malalo. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay nomeny tompo antsika androany dia hitantsika atao amin'ny Genesis. Dia Genesis 15 izay raisitsika amin'ny 15 ihany ka hatramin'ny 120. Alohan'ny hamakitsika ny teny dia tsara koa ny ahafantarantsika hoe misy lohahevitra izay ndraisina amin'ity volana ity dia ny fibebahana sy ny famelan-keloka. Andao aloha vakitsika raha ny teny sokafy ny baibolinao dia andaontsika hiaraka hamaky an'izany teny izany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa hitany rahalahin'i Josefa fa maty ny rainy dia hoy izy, andao anao folo letika amintsika Josefa ka hamaly antsika tokoa noho izay ratsy rehetra nataontsika taminy. Dia naniraka nakany amin'ny Josefa izy ka nanao hoe, ny rainao nanafatra fony izy tsy mbola maty, ka nanao hoe izao no lazainareo amin'ny Josefa. Mamelary ny fahadisoan'ny rahalainao sy ny fahotany, fa efa nanao ratsy taminao izy, eny mamelà ankehitriny ny fahadisoan'ny mpanompon'ny Andriamanitra ny rainao. Dia nitomany Josefa raha ny teny taminy izy ireo, koa nanatona azy ny rahalainy dia nakohaka teo anatrehany ka nanao hoe indreto izahay ho mpanomponao. Ary hoy Josefa taminy, aza matahotra, fa moa sy olon'Andriamanitra vao, ianareo no saina nisy ratsy Andriamanitra kosa ny saina izany hosoa anao tahaka ny amin'izao anio izao, hamelon'olona betsaka, koa ankehitriny aza matahotra ianareo fa izao hamelona anareo sy ny zanakareo madinika. Dia nampiona sy nanao teny malefaka mahafinaritra azy izy. Amen. Fantatsika tsara ity tantara ity dia tantaran'i Josefa. Tsy izay tsy malala n'ity tantara ity, ny ankamaroan'ny kristianina rehetra dia mahitsenjery tsara ohatra ny ahoana izany tantaran'i Josefa izany sy ny rahalainy, ohatra ny ahoana ny zavatra nodiaviny, ohatra ny ahoana ny nanaovany rahalainy anazy noho ny fialonana, noho ny fankalana tsotra izao dia tena hoe ny afaratra amin'ny hoe andao vonoina, andao tsy asiana velona intsony ilay Josefa iny. Ny lohahevitrintsika aloha dia amin'izao fotoana izao dia hoe famelan-keloka, fibebahana sy ny famelan-keloka. Izany teny anankiroa izany rehentsika ombenimbeny koa. Tsy izay tsy malala an'izany teny izany koa, hoe ohatra ny ahoana izany hoe fibebahana, famelan-keloka. Ny kristianina rehetrarehetra dia milomano ao anatin'izany hoe fibebahana sy famelan-keloka izany. Fa ny zavatra mahagaga dia izao indraindray hoe mbola tsisy tena hoe tanteraka ihany ao anatin'ny io teny anankiroa io. Mbola betsaka ny tsy mahatanteraka azy, mbola betsaka ny tsy manana an'izany hoe ohatra ny ahoana izany hoe mibebaka,
ohatrany ahoana ny mamela heloka. Raha ny tena marina zany hoe fibebahana sy famelan-keloka zany dia ohatrany hoe lakile anankiray. Lakile anankiray hidiranao anatina trano anankiray izay tsy maintsy hitoeranao, na trano anankiray izay tsy maintsy hipetrahanao, tsy maintsy hodianao. Dia nefany tsy tafiditra ao ianao raha tsy manana lakile. Ohatra antsika ao amin'ny trano rehetrarehetra hipetrahantsika ihany. Ny tena zava-dehibe amin'io trano io izay hipetrahantsika rehetrarehetra io, inona ny tena zava-dehibe indrindra amin'io trano hipetrahantsika io? Lakile. Ataovy ve izany trano tsisy lakile izany tsisy dikany, tsisy izay mahatrano azy. Rehefa tsy hitany lakile, rehefa tsisy lakile io dia tsisy dikany. Ino ny valeur indrindra, ino ny ngezabe indrindra? Lakile. Dia rehefa tsy hitany lakile, ataovy eo rehefa manana io tranonao io ka tsisy lakile dia tsy hitako izany inona izany ny ilaina an'io. Tsisy. Sady tsy tafiditra ao ianao, na ao ianao dia tsy afaka mivoaka, raha aty ivelany ianao dia tsy afaka miditra, dia tsisy dikany izany. Ohatran'izany io tena anankiroa io ho an'ny kristianina: fibebahana, famelan-keloka. Anisan'ny lakile anankiray ngeza be io eo amin'ny fiainantsika. Lakile izay tena ahafahantsika mamoha ny fiainana, ny varavaran'ny lanitra ahafahantsika miditra ao. Inona moa ny antony hivavahana? Ny antony hivavahana dia tsotra ihany ny tanjony. Ny tanjon'ny olona anankiray rehefa mivavaka, rehefa tsy hoe andovana fiainana mandrakizay no hivavahana dia aza mivavaka intsony. Rehefa manontany olona anankiray ianao inona ny antony hivavahanao, matetika ny zanak'olombelona dia be da be no mivavaka mba ho filana, hoe satria te hanam-bola, satria te ho sitrana, satria manana olana dia te hivany olana, satria izao. Fa ny tena tokony ho tanjona dia hitokana ihany, ary rehefa tsy izay dia aleo tsy mivavaka. Aleo tsy mivavaka, fa ny tokony ho tanjona dia izao, satria te handova fiainana mandrakizay. Izay ny tena tokony ho tanjon'ny kristianina rehetrarehetra izay mivavaka sy mitady an'Andriamanitra. Te hampitodika kely ny sainao androany hoe ho anao, inona ny antony hivavahanao? Ho anao mikofoka mafy io, inona ny antony hivavahanao? Raha mbola tsy izay dia atodio ny fisainanao androany. Fa ny antony hivavahana, ry havana, dia izao ihany: ny andovana fiainana mandrakizay. Izay ny tena lehibe indrindra. Fa io fibebahana sy famelan-keloka, io no lakile voalohany indrindra ahafahanao miditra ny lanitra ao aoriana ny fandraisanao an' Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Mila manaiky alohanao voalohany indrindra fa Jesosy Kristy no tompo sy mpamonjy ny fiainanao, satria Jesosy Kristy no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Izany hoe Jesosy Kristy no lalana, izy no lalana andehananao. Izany hoe ianao izany tsy afaka hahita an'ilay lalana ho tonga eo alohan'ny varavarana sy ny varavarana izay hosokafanao, fa tsy maintsy mandeha Jesosy ilay tetezana hiampitanao ao. Ataovy ohatrany hoe ery apity ery misy lohasaha anankiray na renirano iray dia ery apity ery misy trano tsara tarehy izay andehanana, dia ianao aty apita aty. Dia inona ianao tsy maintsy miampita an'io rano io ianao na tetezana io, izay ianao vao tonga eo amin'ilay trano tsara tarehy. Fa Jesosy Kristy no lalana andehananao, izy irery ihany. Tsisy afa-tsy izy no lalana izay ahafahanao tonga eo am-baravarana. Fa rehefa tonga eo am-baravarana indray ianao dia tsy tafiditra ao indray ianao raha tsisy lakile. Aiza indray ny lakile hidiranao ao? Fa anisany izay lakile hidiranao ka hamohanao an'io trano io, io trano tsara tarehy io, dia ny fibebahana sy ny famelan-keloka.
Satria ny olona tsy vita fibebahana dia izao tsy afaka hahazo famelan-keloka. Ka ianao raha tsy mibebaka, inona natao hibebaka? Mahatsiaro ny fahadisoana natao, mahatsiaro fa meloka, mahatsiaro fa diso teo anatrehan'ny zavatra natao maro, mahatsiaro tena fa nisy fahadisoana nataonao ary ny fahadisoana iny mipetraka ao anatinao ao. Amin'ny fotoana ny olona anankiray manota na manao fahadisoana dia mijanona ao anatiny ao iny, mandoto anazy ao iny. Ny fahotana tompoko dia mandoto ny tepoly. Iza le tepoly? Ny tenantsika. Ny fahotana tompoko dia mandoto anao ao ary iny tsy ho voasasa mihitsy raha tsy ny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy dia ny rahan'i Jesosy ihany. Izay no afaka manasa ny faditona iny. Mitoetra ao iny dia rehefa mbola manota ianao dia mipetraka ao ihany dia mitombo ihany iny. Mbola ao le loto, le fahotana, ao le fahadisoanao, ao le zavatra ratsy nataonao. À chaque fois ianao manota dia mipetraka ao iny, mipetraka ao iny dia ao iny mitombo ao iny. Ka rehefa tsy mibebaka ianao, mifony ianao, mahatsiaro hoe hoay diso aho tamin'izao, diso aho tamin'iny, sasao Jesosy dia voasasa ianao dia mitombo ao iny loto iny. Ary amin'ny fotoana ianao mavesatra rehefa avy eo, feno ota, nefa izay tsy afaka hiditra ao anatin'io trano tsara tarehy, tsy ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra raha izay ny tena izy, raha ohatra mbola misy vesatra, misy loto ao anatinao. Mila mibebaka tsika, inona ny fahotana rehefa mbola tadidinao hatramin'ny kely indrindra, inona ny fahotana vitanao, inona ny vadisoana vitanao tao anatin'ny fiainanao manontolo. Hibebaho zany, hifinao zany, manetretena eo anatrehan'Andriamanitra hoe diso aho tompo, sasao aho amin'ny raha nalatsakao. Dia Andriamanitra mamela ny elokao. Teto nisy sary anankiray izay tao anatiny ity mpanompon'Andriamanitra ity dia Josepha. Josepha ity dia tena hoe nanana toe-po tena tsara satria izao. Ary izay nahatonga ny rahalahy ny alina anazy. Ny alina ny rahalahy satria nahoana? Satria nanana fiavahana izy, izany hoe niavaka izy tamin'ny rahalahiny rehetrarehetra, ary ny rahalahy nafantatra an'izany tsara hoe niavaka Josepha, ary izay nahatonga ny fialonana. Rehefa nialina ny rahalahiny dia nikasa tena hoe andao asorina any ito, andao ty foanana any fa manelingelina amin'ny fiainantsika. Ary dia nataony izany ary andeha ho vonoina zareo i Josepha. Tena marina nalatsa ny tao anaty lavaka ho vonoina. Fa rehefa avy eo no ny fitahin'Andriamanitra moa dia tsy ny vonoina indray, fa hoe andao namidy ho andevo ary nividiany Egyptianina dia lasa tany Ezipta izy ary lasa tao an-trano Farao. Nahita fity tamin'ny mpanjakany efa izy tamin'ny Farao ary lasa nanapaka ny Ezipta iray manontolo. Ary tonga tamin'ny fotoana nisy mosary, dia rehefa nisy mosary be eraky ny tany rehetra dia mba tratra koa ireo rahalahy ny tany amin'ny tany nisy azy tany. Ary tonga ny dododo satria naheno hoe misy sakafo any Ezipta dia tonga tany ay Josepha ka ilay mpanapaka tao ary Josepha no nandray an'izy ireo ary nanome ny sakafo hoentiny mody ary ireo nandray anazy ary nampitoetra azy tany mihitsy avy eo. Tsy nanana saina ratsy Josepha na kely ary, na tamin'ny fotoana ary Josepha teo amin'ny fotoana izay nanaovan'izy ireo amin'ny action hoe tena ho vonoiny Josepha, tsy namaly Josepha, tsy niteny Josepha, nanaraka fotsiny satria natoky ny Andriamanitra tao anatiny. Fa izareo kosa tamin'ny fotoana dia tonga ny fotoana fakahita tamin'ny Josepha afananaika izy ireo. Ary io le teny vakitsika teo tao anatin'io Genesis toko 15 io dia ary amin'ny andininy fahaenina ambin'ny folo any dia milaza hoe izao nolazain'ireo amin'ny Josepha, mamelà reny fahadisoan'ny rahalahinao sy ny fahotany
fa efa nanao izay ratsy taminao izy. Mamela reny fahotana. Nanaiky izy ireo fa diso ary ny fona tamin'ny fahotana vitan-tsapany teo hoe tena diso izahay. Dia nitomany Josefa. Josefa efa namela anazy taloha fa mbola teo mbola nalahelo Josefa, mbola namela azy indray mbola niteny taminy hoe aza manamelo tena, aza malahelo fa amonjy amelona no antony rehetra reny andefasan'Andriamanitra nataty. Voavela tanteraka ny heloko ireo ralamy ary niara-ny aina mpifaliana izy ireo tao anatin'izany. Namela azy tanteraka Josefa, namela ny heloko ny ralamy, fa inotsika koa fa Andriamanitra koa dia namelan'izy ireo. Matoa izy ireo mbola mivelomin'Andriamanitra, nasain'Andriamanitra, nitoloran'Andriamanitra saina hoe andana makany Egipta, any ny fotoana ionana amin'ny Josefa, any mbola hiveloman'izy ireo indray, namela anazy Andriamanitra. Efa namela azy koa ary izy ireo dia voavelany hely ary afaka niaina soamantsara izy. Endrika anankiroa teto ny zavatra nisy Josefa namela helika, ny ralany nahay ny fona, izany hoe endrika ny fibebahana. Ary Josefa teo namela ny heliny, endrika Andriamanitra izay mamela ny helikotsika koa. Tsika anie tena ratsy tsika anie tena tsisy azo raisiny. Mba saina anie izahay te hitarika aminao androany hoe ny zavatra vitanao nandritra ny fotoana ny ainanao. Mba sainy daholo anie zavatra ratsy nataontsika fontsika tsy nahalala, mbola tsy nahalala an'Andriamanitra. Ary misy fotoana tsika efa nahalala an'Andriamanitra fa mbola nanota ihany, mbola nanao zavatra tsy mety be da be ihany. Fa raha ireny rehetrarehetra ireny moa tsy avelan'ny tompo hoe raha ireny rehetrarehetra ireny moa valian'Andriamanitra amintsika. Hoaiza nefa ratsika? Ahoana ny zavatra iainantsika? Afaka mbola iaina ve? Afaka mbola andova ny fanjakan'Andriamanitra izany ve? Afaka mbola amelantsika ve Andriamanitra? Fa jereo nge zavatra nataon'i Jesosy tamin'ny fotoana teo amin'ny tamin'ny izomboana sy ofantsihana. Mafy ny nahazo azy ary na dia Andriamanitra ary izy na tsy ary nangiry firy izy. Ary izay ny antony tenenany tamin'Andriamanitra hoe Tompo raha sitrakao esory amiko ty kapoaka ty, nefa aoka ny sitraponao ny ataoko fa tsy ny sitrapoko. Mafy taminy ny zavatra iainany, mafy taminy ny zavatra nandalovany. Noho ny fampijaliana natao anazy, nandefona anazy, ary tsy vitan'izany eso, latsa, kapoka, rora, tsy niatra tamin'ny fotoana iny. Ary na dia ny sofiny na ndre ny zavatra ntenenin'ny olona reny arany, mafy nahazo azy. Io loha amin'ny demonia Andriamanitra izy, fa vitan'ny olona ny teny aminy hoe devoly io. Enjika nge izany tsy vitan'izany fa nampiasa herisetra mihitsy ny olona, naka karavasy, ny kapoka azy, na radratra, tsisy nahafantarana azy intsony. Kapoka karavasy nitsivy amin'ny 30 misilo. Tena hoe mafy ny ainan'ilay tompontsika, mafy ny ainan'i Jesosy. Fa jereo nge izy teo ambony hazo fijaliana, inona ny zavatra niteneniny? Raha eo mamela ny helony fa tsy fantany izay ataony. Jereo izany toe-pon'Andriamanitra, izany ny toe-po takian'Andriamanitra amintsika, izany ny toe-po takian'Andriamanitra amiko sy ianao, amin'ny mahazanak'Andriamanitra anao, amin'ny mahazanak'Andriamanitra atsika. Izany ny toe-po takian'Andriamanitra amiko sy aminao. Tsy haiko hoe aza ho aiza, efa manakaiky ve ny toe-ponao? Efa manakaiky an'le eo akaikin'le tena izy ve? Sa mbola lavitra be? Sa mba efa eo atenatenana? Sa efa mba betsaka ny afaka efa tena kely sisa? Dia ho tanteraka tahaka an'i Jesosy koa. Amela ny heloko ny fahavalo, na izay nanao ratsy taminao azany. Betsaka angentsika mbola manana lolo-po betsaka angentsika mbola mitahiry fahatezerana, betsaka angentsika mbola mitahiry alahelo.
mody hoe mamela fa ao apo makaala. Tsy tiako iny ravavy iny, tsy tiako iny aniny, tsy tiako. Fa manao an'izao. Jesosy tsy nakaala nizanisa dia Jodasy izay namadika azy. Jesosy tsy nakaala nizanisa fitaratra nanomezan'Andriamanitra an' Jesosy Kristy sanany. Fitaratra mba hianarantsika hoe mianara azy mba ho tahaka azy koa raha te handova fiainana mandrakizay. Tsy barabaraina ny lanitra. Tsy barabaraina ny lanitra. Fa sarotra ny miditra ao anatiny io lanitra io. Masina loatra io lanitra io. Masina loatra io lanitra io. Tsy diradira-pony io. Misy sakrifisy be da be izay tokony hiainana mba ahafahantsika miditra ao, mba ahafahantsika mitoetra ao. Ankehitriny mbola tsy tara, mbola tsy tonga fotoana. Ho avy Jesosy tsy ho ela, kely sisa dia tapitra, kely sisa dia hifarana izao rehetra izao. Ary na tsy hifarana ary izao rehetra izao, aiza moa ny ahafantarana hoe roviana ianao no hiala eto, roviana ianao no hiala andao an'ity tany ity ka ho any amin'ilay paradisa, ho any amin'ilay fanjakan'Andriamanitra. Tsy haiko aloha na anina ianao, fa amin'izao fotoana izao misy olona samy milaza fa tsy izy izany fanjakan'Andriamanitra izany. Mbola eto aloha izao, eto ny fanjakana dia tapitra eto. Asakasaka izay tsy mino. Fa ianao minoa. Na dia tsy mahita aza, minoa sambatra izay mino nefa tsy mahita. Za manokana aloha mino e. Za manokana aloha za miandry na iza hiteny hoe tsy misy izany fanjakan'Andriamanitra, na iza hiteny tsy misy an'izany Jesosy Kristy izany. Za miandry miandry an' Jesosy za mino fa misy ny fanjakan'Andriamanitra. Ary hiezaka hikatsaka amin'izany amin'ny androm-piainako satria te ho any. Satria te ho any, satria te hiona amin'ilay tompoko, satria te hoe ho atratra-pitiavana izany Jesosy Kristy ilay tompo izany. Mba te hahita tavana izany te hifaly hiaraka aminy te hahita azy andrazako. Na iza milaza fa tsisy ny iza milaza. Ho anahy manokana dia izao. Tsy haiko aloha ianao. Fa iza miandry an' Jesosy. Manantena an' Jesosy ary za hikatsaka amin'ny androm-piainako. Fa te handovan'izany fanjakan'Andriamanitra izany. Anisan'ny lakile io. Raiso ny lakile androany. Anisan'ny lakile lehibe hidiranao any. Ny fibebahana. Ny fibebahana. Rehefa mibebaka dia tsy miverina intsony, miezaka miala amin'ireny faratsiana rehetra ireny. Tsy manararoatra koa hoe satria Andriamanitra mamela heloka foana dia hibebaka androany dia hanao indray rapitso. Bebaka androany dia manao indray mamela foana ny Andriamanitra, mamela foana eny, mamela foana ny Andriamanitra. Fa tadidio fa amin'ny fotoana tsy ampozinao ho avy tom-pangalatra ho izy. Sao dia amin'ny fotoana le mbola alavo anao indray, sao dia amin'ny fotoana le mahatonga anao le tsy mbola vita bebaka iny tonga indray Jesosy. Sao dia amin'ny fotoana ianao le mbola milalao an'izany no avy tampoka izy dia very ianao. Tadidio fa miambena hozy izy ny tompo. Miareta toroka mivavaha. Dikan'izany dia hoe miambena andro aman'alina, miambena foana, miambena amin'ny fibebahana, miambena amin'ny famelan-keloka, miambena mivavaka sy ny fifadiana rehetrarehetra. Dia ny fifadiana amin'ny ratsy mba ho amin'ny tsara. Aoka Jesosy ny lehibe ao am-ponao any. Aoka ianao hianatra ilay toetra an' Jesosy tamin'ny fotoana ny iainany teto ambonin'ny tany, tonga nofo mba hianarako sy hianaranao. Izany angenina tonga n'Andriamanitra ho tonga nofo e. Navela mihitsy hiaina ohatry ny olombelona, ohatry anasy ianao mihinan-kanina malala nona
Mihinan-kanina misotro rano ohatra atsika tonga nofo mba hafantaranao hoe fa nofo mba tsy hitenenantsika hoe ka izy Andriamanitra izy raha tsy niaina tamin'ny nofo akory tahaka ny miainako niaina ohatry ny niainanao izy nandeha ohatry ny nandehananao izy zay niainanao dia niainany fa naresy izy nandresy izy nandresy hatramin'ny farany izy ary tsy nanotana dia indray mandeha akory azy. Mety nandalo fakapanana e Jesosy mety nandalo zavatra maro ange izy teto ambonin'ny tany fa nandresy izy fa nahoana ny tsy andresy nahoana ianao ny tsy andresy kandresitsika amin'ny alalan'ilay tiantsika dia Jesosy Kristy efa nomeny ny fandresena efa vitany miady anjaranao mandray anjaranao manatanteraka dia raisinao zany fandresena zany raiso ny fandresena androany mibebaha ianao fa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra zava-dehibe amin'Andriamanitra zava-dehibe amin'Andriamanitra ny fibebahana matoa izy naniraka ny jaonina mpanao batisa matoa izy naniraka ny jaonina tena hoe natao ny volavolainy manoka ny jaonina mpanao batisa anovelominy napetrany tao akibony ny reniny ary no volavolaina hatrany ekipo mba hitory an'izany fibebahana zany fa nanino izy naniraka olona namola vola olona ray hitory fibebahana satria zava-dehibe ny fibebahana ary anisany lakile izay lehibe hidirana ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra ny rano jaonina mpanao batisa hiteny torio ny fibebahana mibebaha ianareo fa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra mandraka androany miteny aminao mibebaha ianao akaiky ny fanjakan'Andriamanitra mamela heloka hisoro izay mety hoananao alahelo rehetrarehetra avelao ny helony fa mila vonjena koa reny olo reny na fahavalinao na inona na izay nanombo anao na nanenjika anao na inona nataony taminao avelao ny helony fa ianao koa efa mba nanao ratsy toy izany ihany fa navelan'Andriamanitra ny helokao maninona ianao tsy amela heloka avelao ny helony mivavaha fa mila vonjena ny olona rehetra eto ambonin'ny tany ary izay sitrak'Andriamanitra ny hamonjy ny olona tsisy hoferina dia iray azy dia rain'Andriamanitra dia rain'i Jesosy lay Andriamanitra be fitiavana mahatanteraka izany ho antsika voninahitra ho an'Andriamanitra rery any fiadanana kosa izay tononon'Andriamanitra efa omenanao soana ho tanteraka amintsika anay izany amen favakitsika misaotra Jesosy ny amin'izany toriteny izany dia misaotra tompo fa lehibe loatra ny fitiavanao anao dera sy ny haja raha voninahitra mandrakizay halleluia amen. Riavana rehetra inosany tena sainsainy zao afazizao sarotra amintsika miamely ratsy sy hozana atao taminao kanefa dia takina tsy misy fepetra aminao ka manoky izao ilaina ny mifona sy amela ny heloka ireo zay nitoraka anao manapetra aviaminy tompo Jesosy natolotrana omena ny rehetra ireo zay nomena ny fo sy fanavaova avela ny Jehova ireo ota sy ratsy sy fomba fanao tena aloha dra mety amintsika ny ambela ny heloka vita ny afataro mitazona izany tsy soa Senda tuku Jesosy nanobadifu fianalizao alefa ny satana
siady olana drerakanao isika netsy miady amin'ny famadrasana trifambalako anio fa ny fanahy ratsy zay eny amin'ny rivotry zany gazetadity misy manapetra avy aminy tombo jesosy natolotrana omena ny rehetra ireo zay nomena ny fosy fanavaova avena ny jehova iraota sy ratsy sy fomba fanatenalo dra mety amitsika ny amena ny eloka vita ny afatalo mitazona izany tsisoa animansaina tokoa jesosy nanoany fo avy aminy tombo jesosy natolotrana omena ny rehetra ireo zay nomena ny fosy fanavaova avena ny jehova iraota sy ratsy sy fomba fanatenalo dra mety amitsika ny amela ny eloka vita ny afatalo mitazona izany tsisoa manimbansaina tokoa jesosy nanoany fo